Nandray ny délégation avy amin'ny vondrona européenne ary ny AFD ny ministera mpanjakana miadidi ny fotodrafitra sary ny fanajariana an-tany. Anisan'ny nivoatra tao anatin'ny fiaonana izay moa ny fanamboarana ny lalana Rocade Est. Amboarina ny lalana Rocade Est izay mampitohy any Masay sy Bypass. Mitetina 50 tapitrisa euro ny tetikasa izay irahana amin'ny vondrona européenne ny AFD ary ny banque européenne momba ny famatsim-bola. Androany dia nandray ny délégation avy amin'ireo mpiara-miombina antoka ireo misy mpanjakana misahana ny fotodrafitrasa sy ny fanajariana ny tany. Io zany dia misy projet le Rocade Est le vari amin'ny Bypass mivoaka ny amarana ny Bypass io zany le izy. Ka reo ny mitondra ny financement ny 50 millions d'euros eo le izy. Efa misy étude technique izy io. Efa mirosany dia tonga izy. Fantatritsika tsara fa mal zany le V19 les sanctions farany tany Union européenne. L'article 96 amin'ny accord de Cotonou donc reny zao tena marika mihitsy zany tsy ho tonga ohatran'iny officiellement ny Union européenne ohatra BEI koa satria banque européen io raha tsy tonga zay. Ankoatra ny fanatosana ny tetikasa Rocade Est, anisan'ny manome tanana Madagasikara ny fanatanterahana fandarana asa-pirenena momba ny fananantany na ny programme national français ny PNF ihany koa ny AFD. Fandresana teo ihany koa le zay finansien'ny AFD le resaka programme national foncier. Efa mitohy foana moa izy io hiditra acte 2 izy io zao amafisina tsara ho an'ny mpiara-miasa zany ho an'ny rehetrarehetra fa io dia anatin'ny fandresen-dahatra io. Mamoaka tsika teknisiantsika, mamoaka ny misy teknisianina mahay be ihany koa zany amin'ny lafin'io mana expérience era zao tontolo zao fa io fandresen-dahatra miady hevitra mety tsy mety zay vao mandrafitra n'izy ety zany no apetrakintsika satria lafa naverimerina foana hoe ny tany tsy natao fotsiny ho tany hosorsana ady eto mahatonga ady ao fiarahamonina fa tany natao ampandrosoana no an'ny tombontsoa be sy ny maro. Ao anatin'ny lafiny fananantany sy ny olana fananantany izay hatrany, androany dia nandray ny solotenan'ny mponina manamorona ny route des hydrocarbures eny Ankorondrano misy mpanjakana Rakoto Vaorivo.